Alléluia. Alléluia. Faly miaravatsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy dia faly mahitatsika tsirairay avy koa tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia teny koa ny akaikinao hoe faly mahitanao koa androany hoe. Il y a la personne à côté de toi, je suis heureuse de te voir aujourd'hui. Fifaliana mandrakariva tokoa ny fifaliana foana marina ny fiarahantsika sy rehefa tafahoana ohatr'izao indrindra hoe eto C'est une joie pour nous d'être réunis. Indrindra eto amin'ny voro miaraka amin'ny ray zanaka ary fanahy masina eto amin'ny fanatrehana. Surtout dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Andao alohantsika hiaritsangana miaraka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra izay inoantsika efa eto izy. Nous allons nous lever pour donner gloire à Dieu. Izy nefa tonga talohantsika teto. Il était déjà présent avant même que nous soyons là. Izy koa tsy namelantsika tany amin'ny toerana izay nisy antsika tsirairay avy tany fa nitaonantsika teto amin'ny fanatrehana. C'est lui, c'est son esprit qui nous a conduits dans sa présence. Dia mino fa miaraka amin'ny etaentsika tsirairay avy tonga eto. Et je crois que nous sommes tous là dans la soif de Dieu. Ahen'ny feon'Andriamanitra. Pour entendre sa voix. Ahen'ny hafany ho antsika tsirairay avy. Pour recevoir son message. Dia mino koa fa miaraka amin'ny assurance tsara tsika tonga eto. Et je pense aussi que chacun de nous a l'assurance. Fa tsy maintsy azo ny anjarantsika tsika tsirairay avy. Que chacun de nous recevra notre part. Andao hanokatra ny Salamo toko fahaefatra amby telopolo. Psaume 34. Psaume 34. Salamo fahaefatra amby telopolo. Psaume 34. Dia rehefa hita dia andao hiarahantsika amin'ny redona amin'ny anaran'i Jesosy. Nous allons le lire dans le nom de Jésus. Isaotra ny Jehovah lalandava aho, ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah andreharehan'ny fanaiko, ary izany ny mpandefitra ka ho fay. Miara mankalaza Jehovah amiko, ary aho ka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an Jehovah aho dia mamaly ahy izy, ka manafaka ahy amin'ny tahotra rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana sady tsy mangahy an-tavany. Ity olo mahantra ity ny antso dia niaino Jehovah ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina an'izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramoka izaho fa tsara Jehovah, sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora an Jehovah ianareo olona masina, fa tsy hanan-java-mahaolo izay matahotra azy. Na dia ny liona tanora azy tsy ampianina ka noana, fa izay mitady an Jehovah kosa dia tsy olon-java-tsoa akory. Avy anaka miaino ahy ny fatahorana an Jehovah mampianariko anareo. Na iza ianao no maniry fiainana ka tsy andro maro ahitana ny soa, dia ho arovo ny lelanao amin'ny ratsy ary homolotrao mba tsy hiteny fitaka. Alaviro ny ratsy, manaova soa, mitadiava fihavanana, ka arao izany. Ny mason'i Jehovah dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny mihaino ny fitarainana. Ny tavan'i Jehovah tezitra ny mpanao ratsy kosa, mba ho fongorany tsy eo amin'ny tany ny fahatsiarovana azy. Mitaraina ny marina ary mihaino azy Jehovah ka mamonjy azy amin'ny fahoriany rehetra. Akaikiny izay manana fo mangorakoraka Jehovah ary mamonjy izay toritory fanahy. Maro ny fahoriany marina nefa Jehovah manafaka azy amin'izany rehetra izany. Miaro ny taolany rehetra izy, tsy hisy ho tapaka ireny na dia iray akory azy. Ahafatin'ny ratsy fanahy ny fahoriana ary mankahala ny olo marina ho elohiny. Fa Jehovah manavitra ny fanahiny mpanompony ka tsy mba hisy hoelohiny izay rehetra mialoka aminy. Amen. Amen. Ozy izy David ery amin'ny andiny voalohany indrindra hoe isaotra ny Jehovah lalandava aho, eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Amen. Ndaontsika hianatra ohatran'ny Davida koa. Nous allons aussi apprendre comme David. Tsarovy fa ny zavatra tena ankasitrahan'Andriamanitra sy tena mahakasika amin'ny fony indrindra dia ny zanany mahay misaotra anazy amin'ny fotoana rehetra. S'il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est que ses enfants soient reconnaissants envers lui. Na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona, manoloana circonstance inona, na manoloana situation inona, na manoloana aretina, dia mahay izy misaotra an'Andriamanitra. Qu'importe les situations où nous sommes, même dans la maladie, nous devons apprendre à louer et à bénir le nom de Dieu.
satria ao anatin'ny fisaorana i Paul mampirisika foana i BDB ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe rendez continuellement grâce. Paul nous encourage à toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses. Misaora ozy izy amin'ny zavatra rehetra, mivavaka aza mitsahatra dia ampiany foana hoe misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra. Na manoloana aretina ary ianao dia misaora sahady satria famarinana efa fantatrao. Ny ten'Andriamanitra efa fantatrao ka na tsy hangataka ary ianao dia efa fantatrao fa noho ny tenin'Andriamanitra dia efa sitrany ianao tonga eto raha marary. Même devant la maladie, nous pouvons remercier Dieu parce que dans sa parole, il nous dit déjà qu'il est celui qui nous guérit. C'est pour ça que dans sa présence, ici, nous ne pouvons que le remercier. Ao anatin'ity hery ity dia andaontsika tena aneo an'izay hoe fisaorana feno izay. Ndao tsarovy daholo ny zavatra nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao na ny tamin'ny masonao zao na mbola tsy hita masonao nefa efa nataony taminao ary ndaontsika tena aneo an'izay fisaorana feno an'Andriamanitra izay fa zavatra tiany sy mahakasika amin'ny fony zany ary ny zavatra mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra koa tokony ho tiantsika sy tokony ho katsahantsika mandrakariva. Dia ndao tena aneo fisaorana mifotsika manontolontsika ny amin'ny fahavelomantsika, ny amin'ny zavatra rehetrarehetra izay hitanao fa tokony anehoanao fisaorana an'Andriamanitra. Dia ndao hiara-hiri ao anatin'ity. Dans cette chanson, nous allons remercier le Seigneur pour toutes choses qu'il a déjà accomplies dans notre vie, remémorer toutes les choses, toutes choses que Dieu nous a fait, même les choses que nous ne voyons pas encore. Remercions-le ensemble à travers cette chanson. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Makasitraka Jesosy, makasitraka Dada. Misaotra anao izay misaotra ny amin'ny azo fijaliana. Merci pour la croix. Misaotra ny amin'ny famonjenao. Merci pour le salut. Misaotra ny amin'ny ranonao izay nalatsaka ao. Merci pour son sang que tu as fait couler. Izay tsy famelana ny mokay fotsiny. Non seulement pour le pardon de nos péchés, fa tena hoe tena ny fiainanay matory, ny fiainana mandrakizay no nomenao anay. mais aussi pour notre vie, pour la vie éternelle que tu nous as fait donner. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
vovavanao dia manoiza misaoran'Andriamanitra. Ouvre ta Soa bouche et vovavanao dia commence à misaora remercier le Seigneur. mankalaza azy manomeza voninahitra azy. Isaora izy ny amin'ny fahavelomanao, isaora izy ny amin'ny fahasoavana izay mbola vaoziny ho antsika tsirairay avy indray androany. dans notre vie. Isaora izy fa nohareny indray tsika tsirairay avy androany tamin'ny alalan'ny teniny. Remercions-le parce qu'il est en train de nous restaurer dans sa présence. Misaora azy ny amin'ny teny, misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny teninao. Remercions-le Misaotra anao zay ny amin'ny teninao zay tena teny velona, pour sa parole qui est vivante, teny mahery, qui est une parole puissante, teny mitondra aina ho anay, une parole qui nous donne la vie, teny manavao ny ao anatinay indray, la parole qui restaure et qui renouvelle aussi en notre être intérieur, teny izay mamelona fanantenana vaovao anatinay indray. sa parole qui nous donne de l'espérance, de nouvelles espérances, Ny teninao izay mahatonga assurance feno miboiboika atao anatinay indray amin'izao fotoana izao. sa parole qui nous donne l'assurance dans notre cœur. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fanahinao masina izay nomenao anay. Merci Seigneur Jésus pour ton Esprit Saint que tu nous as donné. Misaotra anao zay fanahy masina ny amin'ny fiarahanao aminay isan'andro isan'andro. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous tous les jours. Misaotra anao fanahy masina fa tsy milasy anay mihitsy ianao. Merci Saint-Esprit parce que tu ne nous as pas abandonnés Malgré faiblesse-nay, malgré nos faiblesses, malgré zavatra mety tsy tanterakay, malgré nos imperfections. ianao dia manahitra anay foana. Ianao dia manosika anay foana. Ianao dia mampirisika anay foana. Tu nous encourages. Ianao tsy mandatsy anay zany na latsaka ary zay. Tu ne nous condamnes pas malgré que nous tombions. Fa ianao manangana anay foana. Tu nous relèves Saint-Esprit. Ianao manosika anay foana. Tu nous pousses Saint-Esprit. Mankasitraka fe ny amin'ny safidiananao anay ho tempolinao. Merci Saint-Esprit de nous avoir choisis en tant que ton temple. Itoeranao Andriamanitra velona. Que toi, le Dieu vivant, tu demeures en nous. Misaotra Jesosy, misaotra ny amin'izao ministero izao. Merci Seigneur Jésus, merci pour ce Izay ministère. niantsonao anay tsirairay avy. Dans le ministère à travers laquelle tu nous as appelés, Hianatra ny teninao. afin que nous puissions apprendre ta parole, Ary hitombo amin'ny fahafantarananao. afin que nous puissions grandir dans ta connaissance, Hitombo hatrany amin'ny perfection. afin que nous grandissions dans la perfection. Mankasitraka Jesosy ny amin'ireo mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy. Merci Seigneur Jésus pour chacun de tes serviteurs Izay nataonao eo amin'ny lohanay. que tu as mis dans notre vie, Izay nosoranao. que tu as oint Hitarika anay amin'ny lalanao. pour nous diriger dans ta voie. Misaotra ny amin'ny rahavavy sy ny anadahy tsirairay avy. Merci pour les frères et sœurs Izay nataonao hiaraka aminay. que tu as conduits pour être en notre compagnie en ce jour, Izay nifinjenao. que tu as sauvé, Nitairinao. que tu as réveillé. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny ankohonanay tsirairay avy. Merci Seigneur pour notre famille. Restaurenao foana ny famianay. Merci pour la restauration de notre famille. Mankasitraka ny amin'ny mankasitraka Jesosy Kristy ny amin'ny fahasalamanay. Merci Seigneur Jésus pour notre santé. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fiainana be dia be izay omenao anay. Merci pour la vie en abondance que tu nous donnes Seigneur. Fiainana amin'ny fahafenona no omenao anay. Une vie en abondance. Mankasitraka Jesosy ny amin'ny fiainana mandrakizay Merci pour la vie éternelle izay efa omenao anay. que tu nous as déjà fait. Mankasitraka Jesosy. Merci Jésus. Amen. Amen. Antsika hanokatra ny Kolosianina, afaka mipetraka tsika. Hiara-nokatra amin'ny baibolintsika tsika ao amin'ny Kolosianina. Nous allons ouvrir notre Bible dans Colossiens. Kolosianina toko faharoa, Colossiens chapitre 2, andiny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. versets 9 à 10. Kolosianina toko faharoa, andiny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Hovakiko amin'ny teny français ilay izy a.
Je vais le lire en français. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. Il y a 2 semaines, il y a 2 semaines, le Saint-Esprit m'a amené à méditer cette parole. C'est une parole qui m'a beaucoup encouragée. Non seulement ça m'a encouragée, mais ça a aussi apporté une délivrance pour moi. Et ça m'a donné de l'assurance de mon identité en Christ. C'est en Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra tsika dia peseo tsara chaque mot, vous êtes pleinement comblés. Quand nous lisons la Bible, nous devons apprendre à peser chaque mot qui a une signification. Amin'ny firaisantsika zany tsika zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra, rehefa Quand nous devenons enfants de Dieu, rehefa nanaiky an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, dia avy eo amin'ny firaisantsika aminy amin'izay, et de par notre communion avec lui, dia tia ny fanahy masina ho takatritsika, le Saint-Esprit veut que nous comprenions fa pleinement comblé ny fiainantsika miaraka amin'ny Jesosy. Que notre vie est pleinement comblée avec Jésus. Tena mafisy mihitsy le izy, plein, zavatra mbo mitovy ihany zany le hoe pleinement comblé, plein, feno, comblé, feno. Fa tena tiany accentuena mihitsy le izy, ohatran'ny tena tiany ampidirina ao anatintsika hoe amin'ny firaisanareo amin'ny Jesosy Kristy manana fiainana fahafenonareo. La parole de Dieu insiste sur le fait que nous sommes pleinement, non seulement pleins, mais remplis et comblés du fait que nous avons Jésus dans notre vie. Zany hoe ny divinité rehetra ao amin'ny Jesosy Kristy dia tokony ho ao amintsika koa. C'est-à-dire que toute la divinité est en la personne de Jésus-Christ, qui est aussi en nous. Nature divine izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny zanany la nature divine que Dieu a mis en son Fils dia tokony ho hita taratra eo amin'ny fiainantsika koa. Doit être reflétée aussi dans notre vie. Jesosy raha nanaiky nomboana teo amin'ny hazo fijaliana sy nanolotra ny aina izy tsy famelana ny helintsika fotsiny nataony, midiovontsika dia misasantsika, mipurifie-tsika, dia avy eo dia navela ny helintsika, nisaroma ny helintsika, dia nomeny ny fiainana mandrakizay, dia nomeny ny fanahy masina indray avy eo dia tamin'ny alalan'izay rehetrarehetra izay nameza ny fiainana amin'ny fahafenona ao amintsika. Ce que Jésus a accompli sur la croix ne se résume pas seulement au pardon de notre péché, mais il nous a aussi donné la vie éternelle et la nature divine avec son sacrifice. Dia izao nampianarao fanahy masina na hoe tena zavatra amin'ny fahafenona mihitsy ozy izy nataoko ao anatinao rehefa nandray anay ianao, zavatra amin'ny fahafenona zany hoe tsika matetika mangataka foana ohatra hoe fahendrena, fatahorana an'Andriamanitra, fa zany rehetra zany efa nataony Jesosy ao anatsika amin'ny fahafenona, fa tsy se manifeste le izy satria tsika tsy ampy soumission fa ny zavatra rehetra en fait satria le fanahy ao anatsika le fanahy an'Andriamanitra amin'ny Ésaïe 11:2, fanahy fahendrena, fanahy ny discernement, fanahy fatahorana an'Andriamanitra, ny fanahy ny intelligence, ny fanahy ny connaissance, zany monina ao anatsika amin'izao fotoana izao, zany esprit de l'éternel zany monina ao anatsika amin'izao fotoana izao. Dia donc
ny tena marina zany tsy zavatra angatahana avy any ivelantsony zany a ny fahendreny sy ny tahotra an'Andriamanitra sy ny kapasité divine rehetrarehetra tsy zavatra angatahana ny ivelantsony fa zavatra tokony tsika no maneho an'le izy tokony hoe zavatra avoaka zany le izy a tokony hoe zavatra avoaka le izy a fa tsy zavatra angatahana ampidirina ao anatsika intsony tokony hoe manifester amin'izay zany tsika fa maninona allô De par le Saint-Esprit, Saint-Esprit demeurant en nous, nous avons la plénitude de la nature divine. Parfois, nous demandons à Dieu que nous voulons avoir l'esprit de sagesse, l'esprit de crainte que nous pouvons voir dans Ésaïe chapitre 11. Mais en fait, toute la nature divine est en nous par le Saint-Esprit, mais elle ne se manifeste pas parce que nous refusons de nous soumettre au Saint-Esprit. Amen. Ny zavatra zany tena nendrasan'Andriamanitra tamintsika dia maneho fa tsy mangataka. Ce que Dieu attend donc de nous, ce n'est pas que nous le demandions, mais que nous acceptions de nous soumettre à lui. Dia tsika ilay mangataka foana hoe ampitombo rehefa ilay mitsotra n'olona tsika hoe mitombo amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. En fait tsy hoe mitombo le hoe azon'le izy fa plus ianao même se soumettre amin'ny Saint-Esprit sy m'obéir à la parole de Dieu, de plus même se manifeste les natures divines là, dans toute sa plénitude dans l'antique. Plus nous grandissons dans notre communion avec Dieu, plus la nature divine qui est déjà en nous se manifeste petit à petit à travers nous et à travers notre caractère. Amen. Izay zany ny condition zay zany mila takarintsika sy azadoana mihitsy fa ny divinité en toute sa plénitude dans le Christ efa ao anatsika tsirairay avy. Nous devons donc nous rappeler que toute la plénitude de la divinité est en Christ et en nous. Matoa le teny manamafy mihitsy hoe nareo pleinement comblé fa maninona izy manamafy be miaccentuer ohatr'izany feno nareo. La parole insiste et accentue sur le fait que nous sommes pleinement et remplis. Dia fianarantsika miaraka amin'ny fanahy masina zany amin'izao dia mianatra an'izay soumission zay. Et nous apprenons avec le Saint-Esprit à nous soumettre. Jesosy rehefa nanome zavatra ho antsika tsy sombotsombony tsy kahidy izy fa tonga dia ny fahafenona nomeny antsika. Dia tsika koa rehefa manome zavatra anazy en retour zany mba hahafahan'ilay divinité misy en pleinement dia mila koa tsika total na zavatra ataontsika. Jésus nous a pas fait don d'une partie d'héritage, d'une partie de sa personne, mais il s'est donné entièrement à nous en plénitude. Donc en retour aussi nous devons nous donner tout entier à Jésus. Dia tokony tsy sombotsombony zany ny obéissance antsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Notre obéissance à la parole de Dieu ne doit pas être seulement une partie. Tokony tsy sombotsombony zany ny communion antsika miaraka amin'ny Saint-Esprit. Notre communion ne doit pas seulement juste en partie. Fa matoa mbola tsy tantaratra amin'ny fiainantsika tsirairay avy izay plénitude en divinité zay dia mbola misy zany mbola misy tsy fahafenona amin'ilay obéissance, mbola tsy ampy zany ilay obéissance, mbola tsy total sady mbola tsy entier le izy dia mbola tsy feno koa les firaisana amin'ny fanahy masina. Si la plénitude de la divinité ne se manifeste pas en totalité dans notre vie, c'est parce que nous refusons encore l'obéissance totale et que nous n'avons pas encore une communion entière avec le Saint-Esprit. Amen. Tsaroako pasteur Lionza andreo mandeha zay nyteny tamin'izy nitory teny teny dia efa elaela le izy dia misy zavatra ozy izy nyteneniny hoe tsika ane ozy izy matoa mbola mitoetra ohatr'izao satria mbola tsy tena miobéir totalement tsika tena marina le izy efa ela izy nyteny azay zavatra zay fa trop teta atao anatiko foana le izy dia tena zay le izy tsy ampy soumission tsy ampy zay ny Jesosy rehefa nanome izy tsy sombotsombony izy tsy kahididy zany fa meko anareo izy ny zavatra rehetra za tonga nananareo fiainana ary fiainana be dia be. Je me rappelle que pasteur Ronz il y a longtemps avait enseigné que si notre vie ne change pas, c'est parce que notre obéissance n'est pas totale. Et alors que Jésus nous dit qu'il nous a donné sa plénitude, la plénitude de sa divinité habitant en nous, mais nous devons apprendre à nous soumettre totalement à Dieu et à lui obéir entièrement.
dia raha tia hita zany tsika n'izay natsorodivina Krista zay izy eo manifeste ao dia tay amin'ny fiainantsika rehetra tsika tsirairay avy hoe tena hita izay hoe tena Andriamanitra. Tsika ny a normalement fahagagana isan'andro ny fiainantsika satria tsika mihitsy nefa natsangan'i Jesosy ho tonga fahagagana eo masony tsy mino isan'andro. Notre vie de tous les jours est un miracle parce que Jésus-Christ a fait de notre vie un témoin vivant au milieu du monde. Tsika mitady miracle foana isan'andro. Nous voulons toujours des miracles tous les jours. Nefa tsika mihitsy nefa nataony natsangana miracle eo masony tsy mino Mais c'est bebe. nous-mêmes que nous-mêmes, notre vie même est déjà un miracle devant les yeux de toutes ces personnes qui ne croient pas. Satria manino tsika miracle eo masony tsy mino isan'andro. Pourquoi nous sommes un miracle pour les païens? Satria tsika mandeha araky ny esprit dia ny fiainantsika rehefa mandeha araky ny esprit tsika ohatra hoe manoloana toe-javatra sarotra ohatra tsika zao manoloana crise amin'izao fotoana izao ohatra hoe crise zao ny ato amin'ny France amin'izao na manoloana aretina na manao iny dia tsika les joavan'ny Saint-Esprit no hitan'olona eny amintsika. Parce que nous marchons par le Saint-Esprit malgré les difficultés de la vie terrestre, malgré les crises. Le monde voit toujours notre joie perpétuelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Dia les fruits de l'esprit izay avoakantsika mahatonga antsika mifagagana eo mason'ny olona. Et le fruit de l'esprit qui se manifeste à travers nous rend déjà d'être un miracle devant les yeux du monde. Ohatra hoe manoloana misy ady ohatra hoe any anaty bus ianao ohatra na any anaty métro dia misy adina misy tsy fantatro misy fakisitinana be tsy fantatro izay misy eo dia avy ohatra hoe anaty misy olona zany ao an-tranao sy le anankiray dia ianao nataon'olona tsinitsinina be tena ohatra hoe humilieny be na mitsahana tsy fantatro dia ianao mahafantatra an'ilay tenin'Andriamanitra dia miobéir ianao hoe ozy izy tenin'Andriamanitra hoe ne vous irritez pas facilement aza mora sosotry nareo dia mankatoa an'ilay izy ianao dia sady miaraka aminao fa any masina maneho an'ilay fifaliana sy le fandeferana dia izay mahatonga anao fahagagana sy tanaka vava le tsy mino mijery anao hoe inona ary tatao ity efa atao an'izao hoe izy dia mbola zao ihany zavatra atao ohatray izay mahatonga antsika fahagagana any amin'izay toerana rehetra misy antsika. Par exemple, nous sommes dans les transports en commun, que les gens sont énervés, que peut-être qu'il y a des disputes ou des bagarres, et que nous, de par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous fait rappeler, nous apprenons à être calmes, nous apprenons à ne pas nous irriter contre les gens, ne pas nous mettre en colère, et de juste par notre attitude, les gens voient que nous sommes un miracle au milieu du monde. Amen. Dia tsika zany mila mikatsaka foana an'izay hoe anao izay hampifaly Saint-Esprit ao anatintsika izay satria fruit de l'esprit iny tsy zavatra koa mifananitsika hoe zany eo fruit de l'esprit araka zany eo fifaliana zany eo fitiavana tsy zavatra asehonao fananiny io fa plus ianao manondraka sy mikolokolo an'ilay fanahy masina ao anatinao dia plus koa izy mamokatra izy. Plus nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, plus nous manifestons le fruit de l'esprit, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait de notre propre nature, mais c'est un fruit qui sort de notre communion avec le Saint-Esprit. Amen. Ohatra ny azo tondrahana ihany io manondraka an'ilay azy ianao mikolokolo an'ilay azy ianao dia manome voany ilay izy avy eo iny ilay fruit. C'est comme un arbre que nous arrosons et qu'au fil du temps où nous l'arrosons, où nous nous en occupions, il donne du fruit. Dia ny secret tena fahombiazantsika zany miaraka amin'ny Jesosy miaraka amin'ny fanahy masina dia izay hoe tena obéissance totale amin'ny tenin'Andriamanitra. Le secret de notre succès dans notre vie spirituelle est d'apprendre à nous soumettre et d'avoir cette obéissance totale envers le Saint-Esprit. Si soumission au Saint-Esprit, directive en Saint-Esprit, nous apprenons à nous soumettre aux directives du Saint-Esprit. Tonga en communion, appreciantsika foana ao amin'ny Thessaloniana na ao amin'ny Kolosiana le hoe rehefa ny ahafahantsika mitombo efa zany mpanompon'Andriamanitra foana zany hoe mampitombo firaisanao miaraka amin'ny fanahy masina dia ao anatin'ny prière ao anatin'ny louange sy adoration izay tena tian'Andriamanitra kasitran'Andriamanitra mihitsiny na tsy anao afa-tsy zay ary ianao mandritry ny tontolo andronao zavatra mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra zany ianao miteny foana hoe katsanja ina Jesosy aza mikatsaka zavatra mahakasika amin'ny fonao fa zany ny zavatra tena mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra. Nous devons vivre dans la communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime quand nous sommes dans la prière, quand nous sommes dans la méditation de la parole, quand nous sommes
dans l'adoration, nous devons apprendre à communier avec le Saint-Esprit. Dia zay le condition mila manana firaisana feno foana miaraka amin'ny fanahy masina tsy aveliko foana tsy sombotsombo ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika tsy sombotsombo ny zavatra nomeny antsika fa tena hoe niazy une vie pour une vie. C'est la condition que Dieu nous donne, c'est d'être en communion avec son Esprit Saint et que Jésus nous a tout déjà donné dans sa vie et dans son sacrifice, à nous de rendre notre vie pour le Seigneur. Dia ataontsika hiaraka hiaraka hianatra amin'ny fanahy masina isan'andro andeha amin'izay totale obéissance zay. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit et de ses enseignements tous les jours dans notre marche avec le Seigneur. Dia tsika koa le maniry foana hoe ahen'ny feo fanahy masina ahen'ny feo fanahy masina tia hidiscerner kokoa ny feo anao fa en fait ny fahenoana feo fanahy masina aloha manomboka amin'ny teny. Nous demandons toujours de pouvoir discerner la voix du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit s'entend toujours tout d'abord à travers la parole de Dieu. Et en attendant présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu. Rehefa tia tenin'Andriamanitra sy tia mitsofoka ao anaty tia mitoetra ao anaty présence de Dieu ianao tena tsy mahitsy maheno ny feon'ny fanahy masina ianao. Quand nous aimons demeurer dans la parole de Dieu, quand nous aimons demeurer dans la présence de Dieu, c'est obligé que nous puissions entendre la voix du Saint-Esprit. Dia farany natombontsika izao fotoana izao tamin'ny action de grâce hoe maneho fisaorana foana, mahaiza misaotra foana, rendez continuellement grâce aux izy Paul. Mahaiza foana misaotra amin'ny zavatra rehetrarehetra fa ny fisaorana mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe manoloana aretina zao ianao dia tena fisaorana en fait markana confiance totale amin'Andriamanitra. Mahatoky ianao fa Andriamanitra au contrôle dia misaotra fotsiny ianao. Manoloana olana ianao, manoloana aretina ianao, manoloana tsy fisiny ianao, manoloana ninonino dia mahaiza foana misaotra. Za tena nianatra an'izany mihitsy tamin'ny semaine vao teo mihitsy hoe satria izay tsy na niteneny hoe ianao mila mianara mahay misaotra foana, mahay mirendre grâce foana, rendre grâce foana. Dieu m'a appris ces temps-ci que je dois apprendre à toujours le remercier dans toutes les circonstances. Remercier le Seigneur même dans les difficultés, c'est aussi une manière de lui dire que nous lui faisons confiance, que nous avons foi, qu'il est au contrôle de notre situation, aussi difficile soit-elle. Avy foana zao ny orana du lundi jusqu'au vendredi toute une semaine zao avy foana ny orana dia ohatran'ny lasa memenao azy zany ny olana tsisy tany iainana mihitsy tsisy masoandro miratra mihitsy fa dia orana foana tsy mba afaka. Les gens murmurent juste par le fait que la pluie ne cesse de tomber toute la semaine, tous les jours de la semaine. Azadiny koa fa ny finonomana sy ny plainte zavatra alan'Andriamanitra. Les murmures et les plaintes sont... Dieu n'aime pas qu'on murmure tout le temps ou qu'on se plaigne tout le temps. Dia au lieu de se plaindre ianao na nimonimona dia tonga dia soloa fisaorana aingana ilay izy. Au lieu de te plaindre ou de murmurer, apprends à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Ohatran'ny hoe marary zao ianao na tsy manana hoe tena misaotra mideraiko ianao Jesosy satria fantako fa misy zavatra omenao anahy fa ianao tsy mamela anahy amin'izao état zao zany ianao. Za matoky ianao fa ianao au contrôle zavatra rehetra tsy amela anahy ao anatin'ny tsy fisina, tsy amela anao ao anatin'ny aretina zany ianao. Par exemple, si tu es dans la maladie, apprends à remercier le Seigneur et dis-lui et montre-lui que tu lui fais confiance, que Dieu ne va pas t'abandonner dans cette situation difficile, qui va te guérir, qui va t'élever, qui va te relever. Dia rehefa mahitanao ilay misaotra izy dia na izy koa aloha izy hoe eny zanako izy misaotra anahy foana na dia zao ara zavatra manjoa anazy, je peux pas me retenir, je dois le bénir. Quand Dieu voit que tu le remercies, Dieu est content parce qu'il se dit que tu es un enfant qui se confie en lui, qui lui fait confiance et qu'il est obligé de te bénir. Dia zay aza tia mihitsy hoe fianarantsika zany miaraka amin'ny fanahy masina amin'izao fotoana izao dia mianatra an'izay izy raha mampianatra sy mitoriteny na mananatra na
na micorrige dia tsy mba mandatsy atsika zany tsy mba mandatsy atsika zany izy na latsaka tsika na tafalatsaka ao anatina fahalemeny impiry ary tsy izy ny Andriamanitra passion indrindra mbola tsy mahita Andriamanitra passion oatra anazy ty. Dieu est patient que malgré même que nous tombions souvent dans les péchés, dans nos faiblesses, le Saint-Esprit ne nous condamne pas, mais il nous corrige et il nous relève toujours. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany no an'ny teny dao tsika hivavaka ianao. Merci pour sa parole, nous allons prier. Mankasitraka anao Fanahy Masina Nous te remercions Saint-Esprit ny amin'ny présence anao, pour ta présence, ny amin'ny teninao, pour ta parole, ny amin'ny fampaherezanao. pour ton encouragement. Dia matoa koa izay ary mino a Nous te faisons confiance et nous croyons fa ianao ihany nefa ny accompagner anay a, que tu vas nous accompagner, hanampy anay tu vas nous aider hanatanteraka izany teninao izany. afin d'accomplir ta parole. Misaotra anao hatrany ny amin'ny fitehirizanao anay a, Merci de nous garder. ny amin'ny fitiavan'i Jesosy. Merci pour l'amour de Jésus. Misaotra anao hatrany ny amin'ny fitehirizanao anay Merci de nous garder ao anatiny hetaheta. dans la soif. Dia voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy Kristy. Gloire à toi seul, Seigneur Jésus. Amen. Amen.